Nankasitrahako hatrany ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manolotra ny araba ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Anomboantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia ny farana androany tokoa ny fikaonando nasionaly ny antoko-mpanohitra manerana ny Madagasikara. Tsy toy ny omaly fa ny amaso ny mpizaika tonga nanatrika ny famaranana ho an'ny androany. Nisy tamin'ireo mpizaika moa ny tonga omaly alina amonjy ity fotoan-dehibe sy manan-tantara eto amin'ny firenena ity. Nandray ny fitenenana ny filomarika Ravalomanana nankasitraka sy nanome toromarika ho an'ny rehetra. Tsy haiko tsy hisaotra anareo, misaotra an'Andriamanitra, misaotra antsika rehetra ary misaotra an'ireo izay nampianatra antsika sy nanoro antsika le hira nataontsika teo. Hoe mijorosa tokoa tena lehilahy. Fanetanana tsy misaotra izany. Azoko ny tianareo resahana fa raha mijery ahy ianareo dia tena efa mangetaheta mafy. Zaho koa mahita anareo dia tena mangoraka. Tsy mandiny an'izany ianareo. Sika ampiasaka eto izao sao dia gaga ny sasany. Fa nisy voatonga alina tamin'ireo. Satria efa natao hoe 23-24 ilay fivoriana. Misy avy any Toliara tonga alina. Avy any Tomasina tonga misy fitiavan-tanindrazana. Ary ny teny ny solotena anareo teo milaza hoe aza matahotra anao président fa miaraka aminao zay. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka. Give up na iravoravo tanana na hitsokan-daharana mihitsy anao an'ity satria fantatro loatra fa tena misy fiantraikany any ambilian'ny olona rehetra. Tsy azo areborebo iaho omaly ny vahoaka koa ariana dia amin'izany. Ary efa miasa miaraka amin'ny marina tsika tsy maintsy mahomby tsy maintsy mandresy. Ka araka ny tenin'ny mpandrindra azy tao dia hoe tsy olona notsimponina teriery fa tena olona avy any amin'ny faritra. Ka raha misy milaza any hoany hoe fa mifatsapandreo vahoaka amin'ny ataprisany fa tena any amin'ny tsizy nitondrana an'ity firenena. Nilaza aho omaly fa hoe anankitelo ihany mampahantitra ny firenena anankiray. Dia na misy fahavoazana ara-voajanahary toy ny horohorontany na koa tondra-drano na koa areti-mandoza fa tena samy mieritreritsika rehetra. Faharoa, misy ady an-trano firenena be anankiray manapotika na firenena samy firenena miady dia fanapotika zay rano mibomba rava tanteraka toy ny any Liban amin'izao fotoana izao raha mahita nareo. Fahatelo farana mampahatra firenena izy any tsy volon'ny Covid re olona amin'izao fotoana izao ny firenena rehetra fa tafavoaka daholo ny olona. Fanao antsika mbola gisitra ihany. Dia tsy eritreritra ve nareo hoe tenin'ireo olona mpitana tsoratra sy ilay fehi-kevitra teo milaza hoe ataovy vaksiny fobe ny olona satria iny ny erovana ny ainy amin'ny fahasalamany mba ahafahany mamokatra ara-toekarena. Covid ty le CVO nareo tsy avelona ny sasany ty mbola asesikinareo. Miteny an'izany aho satria fantatro dia tena fantatro ao anatin'ny firenena nahazo fanampiana mba hanaovana vaksiny rehetrarehetra mihitsy. Dia zay ny takina. Tena mahay anareo. Tena mahay anareo izay maintsy ataontsika izay anaparitahana an'ity horetany horen-danitra. Alohan'izao fivoriana izao ny resaka tamin'ireo maso ireo reo solotenany mpamatsy volo ireo tonga any aminy ity ary tsy mamorona na dia misy milaza ary amin'ny Facebook ihany milaza hoe ny atony atom-pavana ho amiko ny mampitandrina. Inona ampitandrimana any aho? Inona ampitandrimana any aho? Zaho olona mirizariza be serin be zao miaraka aminareo zao. Ka izay indrindra hoe aminareo hoe aza matahotra nareo foreniny zao tontolo zao ty satria tena tsy mety tena tsy mety zany hoe fanitsakitsahana miverimberina lalam-panorenana alohany andraisanao an'izany asany maha-président ny république ary efa teo indroa dia hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka dia mininina aho fahitandro toy ny andrak'Andriamaso anaja toy ny andrak'Andriamaso lalam-panorenana fa rehefa tsy zany miala dia toy izany koa
reo mpitandro ny filaminan'ireo maramila gendarme polisy tsy natao fitaovana politika akory izy ireo fa hampanaovana ny asany hiaro ny vahoaka niaro ny ainy sy ny fananana ka dia ianareo koa reo mpitondra grade be sy manana ny commandement eritrereto zay teniko zay fa tokony miverina any amin'ny baraky ianareo na any amin'ny kazerina dia manao an'izay teny zay hoe hiaro ny vahoaka sy fananana zay na izy na izy teny zany dolo ny fihefaran'ny firenena rehetra raha nisy olona tena nanao azy ho dictateur te dia atao Soudan ny Soudanais tena napiatra zany voalohany tena napiatra tokoa fa dia teny eto hoe ianareo mahalala tsara tamin'ny fianarana nataonareo sy tamin'ny fiofanana zay nataonareo sy tamin'ny grade zay azonareo hoe hitandro mandrakariva ary hitandroko arovozony ka dia manateny izahay dia reo nareo zay tonga aty avy any amin'ny faritra misaotra betsaka mbola mamerina ihany tsy zaho rery misaotra anareo fa reo olona mba tsiaro fangirifirina fijaliana fahoriana misaotra anareo any am-pony andolo reo zay olona mbola tsy malala enoy tsara ny vaovao avoaka an'ireo mpanao gazety sy ny taty da olo resana aminareo fa tena mariny reny hafa ihany ny professionnel fa manao zavatra hafa ihany ny professionnel manao zavatra ka dia eto mitodika amin'ny reto le mpandrindra mpikarakara coordonnateur zay nandamina azy teo tena mahay ianao tsy mandogateo mahay izy ary dia nakatoavy ny olona rehetra matoa ny isotra zao androany be lavitra noho ny maly matoa le maly be da be koa dia ohatra zany keo reto olo mbofidy reto tsy mitsahatra milaza aminareo fa mifiraisankina ihany no hery ianjaranareo samy manao diny tena fatareo ny diny tena tsy fandiniha tena akory fa diny tena mifandiniha tena ny tena mitondra mivata dia mandinika eo dia miondrika eo fa diny tena teo an-tsaina mihitsy hitanao koa le teny omaly fa ny fitiavan'i Kristy no matoa anareo eto fa tsy nerinareo koa fa mino nareo fa matoa ny tenanareo mahita vahaolana tsy manao resaka be aminareo fa mihinan-kanina daholo reo malagasy reo salama daholo reo eo araky ny resanareo iny raha antsika tsara mangataka nareo voaizy mahatsara ny vahoaka iny constitution iny fidio zay olona mendrika saza manaja ny lalam-pandrena reo ACC reo sorana afatsy anao firenenany ety ataontsika ty vahoakany ety ka dia hoy aminareo hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nahatanteraka le fikonanom-pirenena fikonato national androany mikasika ny raharam-pirenena nataontsika teto ary dia isorana manokana ihany kio ny mpampetrano ny tompon'ny trano isorana daholo ianareo ia hoe tena nanao n'izy atsitrapo daholo ianareo ireo dia ny fifanampiana sy firaisan-kinantsika natoy izao atsika eto ka dia makasitraka makatelina nomba antsika mandrakariva Andriamanitra. Niarana anaiky moa ny mpivorona andritra ny fikonan-doha nasionaly fa mandeha amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny firenena ka latsaka anatin'ny fahantrana lalana ny vahoaka malagasy rendrika ny firenena manjaka ihany koa ny didijadona sy ny raha-matahora eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena teboka maro no nivoatra tamin'izany fanambarana novakiany ilay olona teo aloha Remira Figarson Androany orakora mpifaliana vonona ny hanafitra ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no resy hita nandritra izany. Asinandria malala tahiry ny aina sy toky raha maro lahatra any. Rehefa niarany dinika ny mpivory dia ny fanaiky ka tsy azo avela ho rendrika ny firenena ary dia mamoaka izao fehin-kevitra izao. Voalohany, noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fanajana ny fianianana izay nataony milaza hoe hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina
ny fialan'ny filohan'ny repoblika takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika izany dia antoko ny fametrahana firenena tandalana. Faharoa, ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandinihana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny repoblika fahadimy. Fahatelo, takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao izay ny mpitsara no tokony hifidy azy ireo araky ny traikefa ananany mba ho tena aleo tena izy ireo. Miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka ireo rafi-pitsarana maleo teny. Fahaefatra, takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fanajana ny zony tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka. Sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ny haino amanjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM izany. Fahadimy, averiny amin'ny asany amin'ny fitandrona ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandro ny filaminana fa tsy atao fitaovana politika sy erim-pamoretana intsony. Fahaenina, takina ny famoahana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra. Fahafito, takina ny fanaovana laharam-pahamehana ny sosialim-bahoaka mba hanamaivana ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy. Fahavalo, takina ny fanaovana laharam-pahamehana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy madinika sy salasalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka. Atao laharam-pahamehana ny fanodinana ireo akora misy eto an-toerana. Fahasivy, tsy maintsy ampitombona ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avozina na énergie renouvelable. Fahafolo, atao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny fanarenana ireo fotodrafitrasa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zezika sy masomboly ho azy ireo. Fa 12, avaozina ny rafi-panabeazana eto amintsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana ireo mpampianatra ary ny fampitaovana ireo sekoly rehetra. Averina ny instruction civique any an-tsekoly. Fa 12, atsaraina ny lafiny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy tompim-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa sy ny sisa. Fa 13, amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na ny vaccination de masse izany mba ahafahana miaro ny hainy malagasy ary anarenana aingana ny ara toe-karena. Fa 14, takina ny fanaovana audit ny famatsiam-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020.
5 takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangaraka ny fitantanam-bolam-panjakana ka amafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny Foibe hatrany amin'ny faritra sy ny commune. 4 farany takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isam-paritra na ny développement équitable. Natao teto Antananarivo ny 4 ny volana Jolay taona 2020. Tao aorian'ny lanonana famaranana ny fikonan-doha nasionaly ny mpanohitra iny dia naneho ny heviny avy hatrany ny sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara sy ny mpahay lalàna Maître Olala. Raha nanontany ny mpanao gazety isy ny asa ho tanterahina ary asakasaka ny mpitondra na handray ny hevitry ny mpanohitra iny ny mpitondra na tsy hoy ny fanazavana. Asinandria Malala Toky Ramarla. Tsy hijanona ambava fa mitaky asa ny toy ny fehi-kevitry ny mpanohitra iny hoy sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara. Firenena eto ny resaka fanavotana amin'ny Malagasy efa miaina anatin'ny fangirifirina sy fijaliana ny tena tanjona hoy Irina Randriamasinoro. Isaorana Andriamanitra lehibe aloha ny fahavitana ny ataontsika hoe fikonan-doha androany andiniana ny rahapirenena. Ary tena isorana be dia be ho an'ny mpandray anjara rehetra na teo anivon'ny RMDM na ny fiarahamonim-pirenena na ataontsika hoe ireo syndicat na ny avy eto an-toerana indrindra ireo avy any amin'ny faritra na tanteraka izay fikonan-doha izay. Manontany ianao hoe ino moa izany ny tohany manoloana an'izay fivoahany tsoakevitra izay. Tsara marihana aloha fa tsy zavatra anankiray no resahana atao. Nisy lohahevitra efatra ary tao anatin'izay lohahevitra efatra izay dia nahitana daholo ny ataontsika hoe tsoakevitra na résolution entina ision napetraka izay. Misy ny adresena direkta ho an'ny tompona andraikitra ary misy ny fitakiana moa izay natao izay ataoko hoe iraisan'ny rehetra ny fitakiana satria ny zavatra tena misy ny manamarika ary tena mahatonga ny fahantrany vahoaka ary rahan'ny rehetra nanaiky tamin'ny fikonan-doha nandritra ny 2 andro izay dia ny tsy fahaizan'ny mpitondra ny mitantana ary indrindra ny tsy fanajan'ny mpitondra na ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana izay miteraka ataontsika hoe krizy na olana eto amin'ny firenentsika. Ka amin'izay lafin-javatra rehetrarehetra izay dia misy ny ataontsika hoe toy an'ny ity atrikasa izay ho atao ity ny famparatahana ny reny any amin'ny faritra ny fampahafantarana ny zavatra nisy rehetra teto ho an'izao tontolo izao ary ny zavatra nresahana teo moa ny ataoko hoe misy fitakiana izay tsy vita ny vava fotsiny hoe mitaky izay fa misy asa miandro manaraka an'izay dia amin'ny manaraka an'izany. Ny mpahay lalàna sady mpisolo vava Maître Olala kosa dia laza fa asakasaka ny mpitondra fanjakana na iain'ny fian'ny mpanohitra izy ireo na tsy. Misy ve finiavana amin'ny mpitondra iaino izay tatitra sy etaeta ny vahoaka satria solon-tenam-bahoaka ary olona rehetrarehetra tonga teo ireo ka misy avy any amin'ny fahatany misy avy eto ampovoantany ka noho izany raha ohatra ka araky ny teniko matetika hoy izy aho hoe raha ohatra ka misy finiavana hoe faindrena indrindrindrindra iaino ny mpanohatra dia fotoanany izao ahafahana hoe mandray andreny resaka ireny hoe andao amboarina arak'izay zany le izy satria efa tonga ke amin'izao zao fangatany hoe mialany président république satria nifanitsakitsahana foana lalam-panorenana isanandro matetika mahita fomba vaovao foana nitsakitsahana azy mifantrany le olona ny vidim-piainan'le olona ny rehetrarehetra fahasalamana zany rehetrarehetra zany zao ngambany hita azo tsogaina tsy rairay amin'ny zavatra nytenenina amin'ny résolution ny fehi-kevitra hoe zao tsy mety tokony ararotiny mpitondra reny zavatra eny lazainy fa hoe rio ary zay zavatra andao ary ataontsika amboaritsika fiainana zany iny mbola miteny foana hoe ry président république ararotiny zavatra tahaka an'izao anamboarana izy satria ho vitanao ny rotora sy tapany ary rehefa avy eo mbola afaka mananteny ianao amin'ny fotoana manaraka rehetra tena
tanteraka le zavatra eny fa raha ohatra kosa ka hoe tsy hoe fanao mampisofra satria tena avy any am-panotra fa tsy raharanay fiaranareo ny anareo satria tsy ho tafavoaka intsony nareo satria za salamtenako zao matetika makany faritany makany foana faritany era Madagasikara ary mitarena foana le olona ka tsy Tananarivo rero no manana ny fisainan'io fa era Madagasikara. Raha tsaivina dia efa laza moa ny filomarika Ravalomanana androany fa tsy maintsy ho taterina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena avy hatrany ireo fehi-kevitra nivoaka ireo. Mpandray anjara feno tamin'ity fikaonan-doha nasionaly ny mpanohitra ety ihany koa moa ny solitena ny faritra 12 manerana nosy mitaky ny fanarirana farany izay aingana ny fehi-kevitra ireo mba tsy hijanona ao ambava fotsiny ihany namafisiny izy ireo hatrany fa efa azo izao ny toromarika ka tsy handrely intsony izy ireo anaparitaka ny fehi-kevitra nambaran'izy ireo hatrany ihany koa moa fa efa vonona izao ny kianja filalaovana fa ny akanjo sy ny kiraro sisa andrasana Charles sy Tahiriny aina efa mafy ny fijalinana sedrain'ny vahoaka noho ny tsy fahaiza mitantana ataony fitondrana ity ka izao fikaonan-doha nasionaly izao no andrandraina ho vahaolana anavitra ny firenena leo no sady tofoka izao fitondrana izao izahay hoy ireo solitena nimponina avy any amin'ny faritra nivoaka ny fehi-kevitra saingy ny fampiarana izany no tokony asiana fanatanterahana aingana fa tsy tokony horaketina antaratasy fotsiny hoy hatrany ny fanazavana naresaka nandritra ny fahamoana ity fehi-kevitra ity ny hoe ilaina ny fidiran'i Madagasikara ao anatin'ny Repoblika Fahadimy ary ny fanovanana lalam-pandrenana sy ny rafitra rehetra. Ny vahoaka sahirana mijaly tratra ny fahorena fahantrana lalina ary ny firenena koa latsaka agnaty lavaka ka noho zany samby miara mihetsika atsika mba ho vita malaky io fa tsy atao antaratasy foagna. Vongony zaheo avy amin'ny faritany avy amin'ny faritra jiaby io androdany ziny niany 2023 zay mbaka aza atao atsika tsy madigny zany tokony amin'ny vola ty fa tokony vita io amin'ny vola ty fogna tokony vita io Paresa tsy pare atsika jiaby paresa tsy pare. Ny fikaonan-doha nasionaly no farany fa itoy kosa ny etsika ho any amin'ny faritra io no nambaran'ireo antoko sy ny vondron'olona maro samihafa sendra ny fandraisam-peonay androany raha ny fantatra mantsy dia isy ny fandefasana ny fehi-kevitra nivoaka nandritry ny fikaonan-doha iny any amin'ireo mpitarika any amin'ny faritra na izany naty izany anefa hoy ireo mpitarika niatrika ity fikaonan-doha lehibe ity dia isy avetrany ny fandraisana andraikitra ho atao anomboana izany. Ny fandraisany anjarany avy any amin'ny faritra aloha hitanay fa tena na risika sy na vitrika tsaraka fatatsika dia samy niantontena ny olona tsirairay avy any tonga eto koa dia mbola miantontena ihany koa mandroso miverina na ny sakafo na ny fivahiniana eto Tananarivo ka mahita zany zahay fa tena hoe tsy akevitra avy amin'ny tsirairay ary ny voaka reny fa zavatra tsy nitefitefena fotsiny ka afapo tanteraka zany ho an'ireo olona izay namoaka ny hevitra fa voarakitra tamin'ilay fehi-kevitra farany ny hevitra rehetra izay naroso ny tsirairay dia izahay zao any amin'ny faritra dia miandry hoe ahoana ny fomba anatanterahana an'ireny fehi-kevitra reny satria efa mahatsiaro mangiry firy sy sahirana mihitsy zany ny vahoaka zay zany andrasany any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao hoe vina mba anatanterahana an'izay fehi-kevitra ka misy manantena izahay fa tsy ho ela tsony ny fanapaka-hevitra matra koa fanaterahana zany fehi-kevitra izany. Ny tony moa miala veto dia igny fehi-kevitra igny hozaraigny amin'ny agny amin'ny mpiara-mikamba agny amin'ny district zany hoe zany efa hita ny kianja lalova amatotra ny godasy anao maillot manao échauffement miandry top avy aty amin'ny toromarika fotsiny dia lasa zay mifaritany ka avaty zany dia mioma mampilaza fa zao zavatra anaingy atsika fa tsy maintsy
averina am'lony ny démocratie ny fantrany firenegna ny gaboraraka misy aketo tsy mety faranatsika fô efa tsy mety ary tsy rarin'izao zavatra misy mitolona zany tsy misy mitohy ary raha malala fa raha tsy miaraka manambatra hery isika agny amin'ny faritra dia tsy hotanteraka io tolona io ka dia vonona zay agnatanteraka ny tolona zay iarahany amin'ny vahoaka malagasy miara-mitolona tamin'ny fotoana natrehana androany ty resaka vidim-bokatra surtout la vanille amin'izao zagny izy raha velomany vahoaka jiaby maro antsetra or izy amin'izao tegna tsisy nirarahiny fanjakana dia mba mangataka zegny zay mbo agnamboarana malakilaky vidim-bokatra io tsy voateny akory na dia ny lalagna aza ohatra hoe maro antsetra kao misy tapi-tanàna zay nieritreretina hoe ndeha anaovana goudron or pavenina amin'ny mpitondra taorena zay fekevitra zay miandry ny fahatongavany fekevitry aminay zay ho anay fatriny loatra mangoro afapo tanteraka zay am'le fekevitra nefa kosa ny tena angatanay dia ny anatanterahana azy faran'izay maiky sorina mitafitafy moa no natolotra izy ireo ho an'ny filohan'ny RMDM Andriamatomary Karavalomanana sy ny birao rehetra ny amin'ny fanapahan-kevitra mahakasika ity fokonan-doha nasionaly ity mazava izany izao fa ny famoahana ny fehi-kevitra ho tonga any fotony sisa andrasan'izy ireo ary takin'izy ireo faran'izay maika ihany koa ny fampiarana ny fehi-kevitra izay noraisiny. Nanontaniany mpanao gazety moa ny sekretera jeneraly ny antoko ity androany momba ny fiainany antoko ity Madagasikara nambarany fa iray tsy mivako ny antoko ary anisan'ny tanjaky ny antoko ity mizany firaisankina ao anatin'izany vaovao diso inina ahely ny mpiaradia amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny filazana fa miady an-trano ny mpikambana ao anatin'ny antoko ity toraka izany ihany koa ny filazana fa tsy mitovy hevitra intsony ny ity sy ny RMDM entitra araka izany no nilazana Irina Randriamasinoro fa mirahina trano ny antoko sy ireo mpikambana ao aminy. Milaza ianao fa misy fifankazahoana amin'ny antoko tiako Madagasikara. Za aloha ataoko hoe anisan'ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara amin'ny sekretera jeneraly ny antoko ity tsy mahita na mahatsapa an'izay fa azadino fa ao anatin'ny antoko dia misy olona maro manana ny ataontsika hoe samy toetrany sy ny personnalitéany zany fa hatreto ny antoko tiako Madagasikara dia antoko anankiray tsy mbola nisy mihitsy mpikambana atao amin'ny antoko tiako Madagasikara nilaza hoe zay hiala tsy ho mpikambana ntsony na tsy manaja ny disiplinina zay iarahan'ny antoko na fitsipika anatiny na ny satam-fehan'ny antoko fa mbola ataontsika hoe iray tsy mivaky ny antoko tiako Madagasikara mety hoe tsy fitovike-hevitra na anaty adi-hevitra mety isy zany ny tsirairay avy mety manana ny toetra na fomba fanehoany hevitra fa hatreto mbola mitovy ny tanjon'ny antoko tiako Madagasikara aloha ary mbola mipetraka amin'ny antoko iray anazy ny antoko tiako Madagasikara. Nisy ihany koa ny fivoriana sy ny fikaonan-doha izay nataon'ireo mpitarika tima ao amin'ny distrika Navaradrano ny tolakandro teo ka nitarika ny fotoana tamin'izany nisy olom-bava-mahoaka tima voafity tao amin'ity distrika ity etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny fameloma maso ny antoko tima no votoatin'ny fivoriana natao tamin'izany. Germain Minjanahary, Tahiry Aina. Nahitana solotena avokoa ireo mpitarika tima ao amin'ny distrika ny Avaradrano nandritra ny fanakaloza-kevitra mahakasika ny fameloma maso ny antoko. Nisy ny fandraisam-pitenenana nataon'ny tsirairay mba nahafana hitondra vahaolana ho amin'izany. Nahitsy ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina na nazava mahakasika ny fampiaran-dalàna amin'ny fehin'ny antoko na ny discipline de parti. Tsy misy afa-tsy ny fanajana ny lalàna ihany hoy izy no ahafana mitondra ny antoko any amin'ny tena fahamatorana sy ny tena tanjany. Ny zavatra nanahirana fotsiny dia zay hoe tsy mbola tena fipetrahan'le mpikambana rehetrarehetra tao anatin'le rafitra dia samy nandrifotra an'izay nritiny fotsiny fa amin'izao fotoana izao zany dia tena hoe apetraka mihitsy ary ho zaraina eny amin'ny comité sy ny fokotima mihitsy hoe ity discipline amin'ny fihany atoko mba tsy hoaran'izy ireo izay atao hoe fitsipika amin'ny fihany atoko izay intsony zany. Tena hiasa mihitsy ny distima hiasa ny député ary tena hiasa ihany koa ny comité sy ny fokotima satria misy tapitra tokony ataon'ireo foana zany isam-bolana farafahakeliny arakaraka izay zavatra miseho eny fokotany eny eny amin'ny commune eny dia ifandray matetika zany zay fa tsy hipetrapetraka amin'izao ohatry ny teolo intsony zany. Ankoatra ny resaka fameloma maso ny antoko izay dia fantatra ihany koa fa miomana amin'ny fanaovana ny tatitra momba ny fivoriana teny amin'ny anteny mera-pirenena ity solombavam-bahoaka ity ka tanjona amin'izany
ny itetezana ireo commune izay mandrafitra an'ity distrika Navaradrano ity. Satria misy commune vitsivitsy mbola tsy nanaovana an'izay fidinana ifotony sy fametrahana ny rafitra tiako Madagasikara zay dia hanomboka anao zay zany zay atoato. Faharoa manarakaraka an'izay koa dia eo ihany koa ny fahavitan'ny session anay teo zay efa iomako manako député ny Avaradrano zay anao tatitra amin'ireo commune 9 ihany koa dia manao zay calendrier zay zany tenako amin'izao fotoana zao fa atoato moa ohatrany hoe misy session extra dia ngamba aorina kely an'izay zany no andanana anaovana zay tatitra zay satria ilain'ny vahoaka iny fotony ilain'ny vahoaka ny amin'ny commune ilain'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay tatitra ao zay dia tena anao zay tatitra zay zany député Navaradrano aorina kely eo. Wajantsika hatrany pejiny politika fa ny pejiny fampianarana kosa indray ary dia nitokona ary nilanja sora-baventy nanirana ny tanànany Mahajanga ao Omaly. Ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra maro amina sekoly katolika ao Mahajanga. Araka ny fantatra dia sekoly katolika iray tao amin'ny tao an-toerana no niarany antsozaina ataony sampandrarany asa sy ny lalàna sosialy tany an-toerana ka nahatonga ny fitokonana. Samy mamonjy. Vaky ny ady eo amin'ny sampandrarany asa sy ny lalàna sosialy ary ireo mpampianatra amin'ny tonivon'ny katolika eto Mahajanga. Sekoly iray eto Mahajanga no tratrany antsonjay teo anivon'ity sampandrara misana ny asa sy ny lalàna sosialy ity. Araka ny nambary dia misy ireo mpampianatra ireo saika aka ny certificat de travail nefa dia tsy nahazo mihitsy izany hatramin'izao. Ny afara amin'ny fitokonana ity. Eo amin'ny fanaovana ny certificat de travail izay mpiasa ao maro amin'ny sekoly ireo efa rotaona mbola sy niavana zareo zany manampy androany zany anisan'ny zavatra manahirana be amin'ny sehatry ny asa izany zavatra zany ka noho ny izany zavatra zany dia ny fiangonana rehefa misy zavatra hoe tsy ara-dalàna dia tsy maintsy mijoro ny fiangonana milaza hoe izao reny tompony marina rehefa tsy mahatateraka ny didy ianao satria asa mpanompoana ny asa izay atolotra antsika dia tokony hoe miala zany rehefa hoe tsy mahavita tanteraka araka ny tokony izy dia didy aman'andraikitra izay ny andreketana zany. Mbola mitohy mitolona araka ny nambarin'izy ireo teto raha ohatra ka tsy mivany olana. Ny Mompera eto Mahajanga mihitsy no mitarika ny fitokonana amin'izao fotoana izao. Ny fialan'ny ty tompon'andraikitra teto Mahajanga no vahaolana hitan'izy ireo ankehitriny. Ny mampilama ngamba dia ny fitaky ny fialany. Ny fialany teto ngamba ny tena mety satria betsaka ny fandimby teto tahaka n'izao nataon'izao. Ka izay zany miaro an'ireo mpiasa anay izay izy tokony miaro ny mpiasa tsy manao dia izay no miaro ny mpiasa. Izay mpampiasa fa ny mpiasa anay karakarainay tsara ary maninona moa izay be dia be ny olona tsy manao contrat de travail fa miasa anoary nefa tsy ataon'inona fa izahay manaraka ny lalàna indray no omeny ampijaliany sampifilafilany. Raha niezaka izay nanatona ny tompon'andraikitra ny ity sampandrara ny asa sy ny lalàna sosialy eto Mahajanga ity dia tsy voaray mihitsy satria dia araka ny nambarany fa rehefa avy ny antso-minisitra izy dia tsy azo atao ny mamaly ny fitokonana ataony reto mpampianatra sy Mompera izay mitarika ny tontolona ity. Inona ny antony? Misy zavatra ao ambadika ve zany? Hitantsika eo ny tohiny. Ny pejiny fifamoivoizana kosa indray iverina eto Antananarivo sika dia ny alarobia ho avy izao no hiatra ny fandaminana vaovao napetraka ny teo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo mahakasika indrindra ny fiovana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny Antanimena Analakely ary Behoririka hialany amin'ny mety ho fitohanan'ny fifamoivoizana. Nitondra ny heviny ary ireo mpampiasa ny lalana tamin'izany ka nilazany fa vao maika hiteraka tsy firindrana izany noho ny tsy fampin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana mialoha. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Nisy ny lamina vaovao napetraka ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra analefahana ny fitohanana ny fifamoivoizana amin'ny faritra maro eto Antananarivo. Voakasika izany ny etsy Antanimena, Analakely ary Behoririka. Izy fiovana araka izany ny lalana andehanan'ny fiara rehetra amin'ireo toerana voalaza ireo. Betsaka amin'ireo mpitondra fiara no tsy mbola mahafantatra tsara ny vizotry ny lalana noho ny tsy fampin'ny serasera. Sarotra araka izany izy ireo ny amolaka ny rehetra amin'ny fampiasana ny lalana ary vao maika hampitombo ny fitohanana izany. Trangiza hita nandritra ny andrana voalohany nataon'izy ireo ho hiatrany ny fanazavana. Efa nanao andrana ange zareo tamin'ny kamisy fa tena nitohana tsy saotra izany teto Antanimena. Fa zao no mahatsara azy hitako mampely azy ohatra nahy manokana ihany mijanona amin'izao satria
dia io lalana io zao be eto zao rond-point dia sapasapana be eo misy nalakely ka raha ny andro zao natao makaty dia hoe zary reto tomobile makato reto zao iodinandro zao nefa ato izy zao mbola mitohana be rehefa tafidina ato ambany ato tsy mety mihitsy le izy amiko manokana izy aloha ny sampafatarina nefa raha hoe nanao andrana zareo hita fa tsy nety na zay nandinika ara dia tsy mety le izy vahaolana dia leo amin'izao ihany io na hoe ny larana no ampiana zany zay mbola tsy ampy raha aminay aloha raha hoe resaka fanalanam-boataillazy ny eritreretiny amin'io dia tsy ohatran'ny tsy vahaolana le fahavana lalana raha aminay manokana fa zareo hoe manampaizana nefa manampaizana ambony latabatra tsy mahita ny sirtere mahitsy raha mieritreritra mareo aloha fahavana io tsy ampovany ninona amin'ny embouteillage ny eritreritry manokana no anontaninareo satria le lalana tsy haiko hoe amin'ity le atao sens unique ve ty ambany ity sa atao inona dia lalana hoe tsy asiana hifanapaka dia zany le tomobile ny voaka sy hiditra amin'ity zany ohatra tsisy afaka makantsony zany midina mahavaty anay aloha dia tsy misy fantatray zay tsy fanetahana aloha zany dia tsy misy mihitsy fa ohatrany kitapitapoka be le dia na izay ara misavritaka satria efa nisy fanandramana tamin'ny fakomaly iny sa oviana fa tonga dia embouteillage be misavritaka mihitsy ny toy izao manaraka izao ny ampany amin'ireo fiovana misy mahakasika ity lamina vaovao ity ho an'eo amin'ny rond-point an-tanimena manokana raha lalana azo ifanenana ny avy any Korondrano makany an-tanimena ambany miazana Kazomanga dia tsy azo ifanenana intsony zany fa lasa sens unique midina fotsiny any izany hoe tsy azo ikarana intsony raha avy any Korondrano io azana Ankady fotsy tsy maintsy midina eo amin'ny essai fixe miazana an-tanimena ambany iny ny fiara ary mihodina ny amin'ny Pradon ity lalana ity izay azo ifanenana teo aloha izany hoe double sens dia navadika ho sens unique miakatra irery any ho anetsana lakely manokana indray raha hiazo an-tanimena na Akazomanga raha lalana afaka ifanenan'ny fiara zany teo aloha tsy azo atao intsony midina amin'ilay lalana mahazatra afa tsy maintsy mihodina ny beoririka mahazo an-tanimena iny ny alarobia ho avy izao no hanompoka hiatra izany raha ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Renim-pianakaviana iray kosa androany noho ny antsony mpanao gazety ny MBS antony moa dia noho ny antsojay sy ny fanararotam-pahefana niatra taminy Nzavandray Mahefasy Andry Rakotomalala no mitatitra amintsika ny andindiny izay. Izy no Sandra renim-pianakaviana iray mivelona tamin'ireny kioska na fivarotana fana sy enta-majinika ireny. Teto amin'ity toerana ity no nisy ilay trano kely na box ny varotana hatramin'izay. Manana taratasy mazava tsara izy ary mandohetra isan'andro isan'andro. Naladiny pateko teo anefa nisy nanala teto amin'ity toerana ity toeram-pivarotana io. Rehefa nikaroka sy nitady izany anefa ity renim-pianakaviana ity dia fantatra fa nogazan'ny komina toeram-pivarotana io ary mbola any hatramin'izao. Nanantona ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny komina anefa ity renim-pianakaviana ity saingy tsy nahazo valiny mahafa-po hatramin'izao. Maneny mety isiany ambadika kolokolo anefa ny tenany satria nisy ny disadisa teo aminy sy lehibe ny fokotany eny an-toerana. Zay nefa izao mivarotra teto zany tamin'ny 8 avril zany mipotehany président fokotaninay le kioska hoe mipotehany tamika tsisy fanazavana le izy sady nitondra kioska vy iray izy sy trano hazo iray tamin'ny fotoana io niaraka tamin'ny olona maromaro izy sy voamerany fandriam-pahalemana dia niteny izy hoe miala ianao fa ireto ny olona soloko ny toeranao titre borné aminy ozy izy io tsena io fa miala ianao dia nisy nakankeriny ny kioskako rehefa nisy nakankeriny izy io dia nandeha nanontany tao amin'ny directeur d'urbanisme nandeha tao amin'ny bonne gouvernance nandeha tany amin'ny médiature ary voaterina lefako ara-panjakana le izy hatramin'izao nefa tsy misy toy an'le izy noho izany tompoko dia mino fa misy ambadika kolokolo zao zavatra izao satria efa namoaka vava ny président fokotaninay Ankorondranon-Dranomahery nanao hoe hivadika biby izy sady tsy hisy ho intsony na ny tsenako na ny tranoko. Amin'izao moa dia mitaraina mafy ity renim-pianakaviana ity satria manano tena ny tenany ary mamelona zaza misy 5. Tapidalaka ilay tanteraka ny tenany ka manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra. Izany efa tompoko efa 100 andro mahery no tsy mivarotra tsy nitady vola. Izany nefa tsy manana fivelomana afa-tsy ity zavatra ataoko ity ary amin'izao fotoan'izao tsy nianatra intsony ny zanako ary efa tsy hitako intsony izay tany aleha. Manao antsoava amin'ny manam-pahefana sy zareo olona ambony isan-tsokajiny ihany fa tena mijaly ny mahantra
mijaly any ka mbo tsy manantena. Eo amin'ny pejy tsy fandriampahalemana kosa indray dia mirongatra tanteraka izany amin'ny faritra maro eto Andrenivohitra. Saika anehoana izany isan'andro toy ny misy hoe tsy atao madinika 67 hektara sy ny manodidina eny. Ankoatra ny vakitrano dia mahazo vahana ihany koa ny sintomahery sy ny fanendahana. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy andro tsy alina fa saika ainoana sitrangana tsy fandriampahalemana ety amin'ny faritra 67 hektara anto madinika sy ny manodidina eny. Farafahakeliny olona telo ny voedaka isan'andro. Tsy mifidy atsiny ireo olon-dratsy fa nanaty fiara aza lasibatra avokoa. Manampitrotraka izany ny faratsy ny lalana eny an-toerana ka mampahazo vahana azy ireo. Zona roa party na Tomadinika aty zany mena atsimo amin'ny station Ambatondrazaka iny mena varavaratra mekandrefana indrindra moa iny mekandrefana amin'ny aremo iny atramin'izay efa enjany aty mpanendaka mpanao sintomahery mpanangalatra entarana tomobile zany misy aty daholo. Anjara fanjakana angamba mitady vahaolana amin'izay fa tsy vitany hoe ety amin'ny fokotany na ny commune tsony fa fanjakana foibe mihitsy. Tena mbola mamay ety aminay tena mamay sady ny tena mampalahelo ny jiro tapaka daholo sisy mirehetra ny jiro am-poto. Izay tena mahatonga ny zareo mirongatra be mihitsy eo amin'ny area mahitsy eo ire amin'ny parking. Tena tsy miala maina mihitsy fa tena tsy maintsy hoe voaentaka foana na telefona io na vola io koke zay aloha dia tsy ohatrany hoe mailo ihany dia mba miaro tena ohatra hoe tsy mandeha hariva loatra na koa hoe mailo zany na zay zao na mivarotra eto ary dia tena tsy mahatoky mihitsy zay fa tsy maintsy mila hoe mailo foana zay na zay mivarotra eto atoerana eto ary zany. Ny aiky ny voamera ny fandriampahalemana eny amin'ny fokotany Antomadinika tsy alovana iny fa misy ary manjaka ny tsy fandriampahalemana. Saika olona avy any ivelany avokoa no manatanteraka izany asa ratsy izany raha nambarany. Mampametra-panontaniana nefa ho izy ny tsy fisian'ny fitarainana tonga eny ampelatanan'izy ireo. Eny mahagaganay anatin'izy izy mantsy misy ny événement mipotra tsy mandana aty amin'ny fokotany. Nefa zany tokony hisy plainte mipelaka aty amin'ny fokotany momba an'izany zany hoe misy événement mipotra ary misy zavatra mipotra izy nefa tsy mandana aty amin'ny fokotany. Donc ça c'est tsy mahalala ninina mihitsy. Ary hoe misy hoe situna kopetsa mahitsy dia misy tonga eto aminay dia misy moa zany karaha-mpanjon'olona very reto aty misy zavatra olona very dia lasa manantona dia makalisy dia apetraka dia aty aty misy moa mahaketo ilay olona misy tsy maka malaza tsy fandriampahalemana aminay tsisy an'izany fitarainana zany ary hoe resaka vakitrano no misy raha vakitrano amin'ny alina dia misy eo fitarainana eto aminay atao ngamba zao tamin'ny herinandro lasiny mandrandriranatsy ny vahoaka malagasy velotarain'izy ireo noho ny tany tsy mandry fahalemana very fananana mamoiavana mihitsy lasa nisy sambatan'olona sy nisy tokantrano miaro ny tenany sy ny fananany tsy hita mivaingana ny tena fampiarana ny politika pirenena ho amin'ny fandriampahalemana sy ny filaminana raha tiana nefa nisy ny fampandrosoana ny fandriampahalemana no mila mafisina bebe kokoa. Fianakaviana Anjatony avy any amin'ny faritra Atsimon'Nosy iny no mandositra miala ny tanàna amin'izao fotoana izao tsy misy hoanina intsony maty mosary ka hitady fidiram-bola afaka amelomana tena sy ny vady aman-janaka. Hiazo ny faritra avaratry ny Nosy ny ankamaroan'izy ireo raha ny fanazavany toeran'izay everiny fa afaka nalazy anatin'ny fahasahiranana. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Olona Anjatony avy any amin'ny faritra Atsimon'Nosy no mitsoponenana amin'izao fotoana izao. Manosika azy ireo hiala amin'ny toerana ny aviny Aintany sy ny Kere mianjady amin'ity faritra ity. Maty mosary tsy misy arapaka intsony indrindra ny zaza sy ny ankizy raha nambaran'izy ireo. Misy amin'ireo mponina ny miakatra mamonjy izay tanàna akaiky azy. Misy mihitsy azy ireo tonga miakatra eto Andrenivohitra hitady fidiram-bola amelomana ny fianakaviana. Any amin'iny faritra avaratry ny Nosy no safidian'izy ireo andehanana toerana izay ambarany fa mety ahavonjy azy sy ahafahany miatrika fiainam-baovao. Antony andehananay zany dia handay ny kibonay mosary dia hitady le vokatra tokony ahitavanay lala handehananay ka. Le ranonorana Kere mosary be. Na dianay izy io fa peaza na avianay izy io ka. Tena lavola tsisy. Zahay mijaly Kere. Le sakafo lafo ty vidy tsy azo. Zahay andeha ambanja. Ina ny antony manokana andehanana ho any ambanja? Tsy tsabo, so mahita vola ka. Izy koa mahita vola ka tegna le mody koa petraka fandraza izy koa avy mahalegny. Izy koa tsy avy mahalegny tsisy tany itsaboagna.
Mosy karaha matiky fa maiky be ny tany misy anay Simo agny. Simo agny zany da tena mosary. Zay zany misy agny. Andeha agny Bealagna. Any misy anareo sa hoe misy inona any zany hoe any? Misy karama agny da vozenay. Tamin'ny Sabosy zay niala boka agny. Zay vasa 4 zay sika to. Tamin'ny Sabosy ty niala mosary tamin'ny Ankara be farao zay hamelompo hamonjy zay tavaky filavola. Hamijaly kele ma tamin'ny Kare. Tena mbe tsy ampy le tsy hay aza fa tsy ampy fiaigna azy ampy sakafo. Tena le tena tsy ampy le raha sakafo zahay agny. Traka hariva, traka maraindray, traka 10 heures ndray to hanany. Alikaby ty maso. Karaha amizay paipay lavola amizay andesy mitezateza azy. Tsy tariko zay ty fiaigna hanany satria raha tsy ampy sakafo, tsy ampy tasio. Zaho mbe ty agny tsy misy. Vosikajy ho isan'ireo fatra ianjadiany fiatraikany fiovaovan'ny toetrandro ny any amin'iny faritra tsy monosiny tsy mahavokatra ny tany ambolena noho ny tsy fisian-drano. Io anefa no isan'ny miantoka betsaka ny fiveloman'ny mponina ny antoerana. Voatsely zay ny volana Jona lasa teo nisy ny fikoalan-doam-pirenena anarenana ny faritra atsimo amin'ny lafiny maro indrindra amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Io ihany koa ny fametrahana ireo ivon-toerana samihafa andraisana ny tanana ny lafiny sosialy sy ny fahasalaman'ny mponina. Ny Kyoto tamin'izany avokoa ny tompona andraikim-panjakana isan-tsokajiny ny angavany amin'ny filoham-pirenena teny anivon'ny Fokontany niaraka tamin'ny mpamatsy vola. Tsy mbola hita taratra hatreto izay tena fiantraikan'izany tamin'ny ireo mponina mahatonga mbola misy ihany ireo mitsoaka ny tany aviny. Aiza ho aiza araka izany ny fanatanterahana ny asa. Atsitsahatra etomby ireo olona andositra ny tany anampitrotraka sy anabe isan'ny manitra sy ny sahirana raha mbola mitoy izao tsy fandraisana ndraikitra izao. Ny vaovao tapatapany mahakasika ny tranga amin'ny kosa indray dia ny trangana fahamaizana goavana natao Ambatondrazaka omaly alina. Maikila tanteraka ny trano azy tao ambadiky ny tsena Nilton Aparabonga. Tsy fantatra mazava izay tena antony nahatonga ny afo saingy tokantrano maro no tsy mianan-kelofana amin'izao fotoana izao. Tara raha teo vao tonga ny mpamonjy voany raha ny filazan'ireo nanatry maso. Ary efa intelo izao ny trangana fahamaizana tahaka izao teto amin'ny ity toerana ity. Amaranantsika ny vavao ary izao alina izao ny maresaka iraisany pirenena tontosa omaly ny fandevenana sy ny fanaovam-meloma farany ny filoha haisianina entitra ny fitandrona ny filaminana nandritra izany ary nanatrika ny fandevenana ihany koa ny vadiny izay isan'ny naratra nandritra ny fanafiana ny atra tamin'izy ireo ny fahafitony volana Jolay lasa teo. Zavandre Mahefa sy Andra Rakotomalala. Dans une ambiance tendue, Haïti a enterré son président Jovenel Moïse. Andro taorian'ny famonoana ny filoha haisianina Jovenel Moïse. Natao veloma ary nomembo nahitra afara ny tao Kapesien tanàna naterainy ny vata mangatsiaka ny Jovenel Moïse. Etitra ny fitandrona ny filaminana nandritra izany. Nanatrika izany avokoa ireo tompona andraikim-panjakana tany an-toerana ary isan'izany ny vady andefa mandry nyity filoha haisianina ity izay isan'ny niaran'ny herisetra sy vono nataon'ireo mpikaramanady nanafika azy ireo. Nilaza izy fa vony tamin'ny endrika feno abibina no niatra tamin'ny vadiny ka tsy tokony avela fotsiny amin'izao ny raha latsaka. Andao isika hitaky ny fahamarinana sy hijoro hiary ny filohantsika hoy hatrany izy nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Hatramin'izao moa dia mbola tsy fantatra mazava izay tena tonikotrika sy naniraka ireo mpikaramanady namono ny filoha haisianina io. Nilaza kosa ny Prime Ministre haisianina Ariel Henry fa hanao ny fomba rehetra ny tenany hitadiavana ireo tompon'antoka navandoza ireo. Nilaza ihany koa izy fa tsy ho ela dia hiroso amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena vaovao ny ao Haiti. Fifidianana izay ekeny rehetra ary ankatoavy ny fikambanana iraisam-pirenena. Hatramin'izay nahafatesany ity filoha haisianina ity moa dia nisy hatrany ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka sasany tany an-toerana izay maneho ny alahelo sy ny atezerany noho ny famonoana ny filohan'izy ireo. Dans le fief de Jovenel Moïse, chez les partisans de l'ancien président, la colère est toujours vive. Tahaka ny mahazatra ny fandaharana Global News no arahanao rehefa vita ny fampahalalam-baovao aorian'izay kosa ny famerenana ny fandaharana ahoana marina iarahanao amin'ny ry manomenjanahary aorian'izay ny horonan-tsary. Welcome to Acapulco iarahanao amin'ny Michael Baldwin. Ny tena kosa sy ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS fahita lavitra mame fotoana ho anao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.